Tsy fantatrareo va fa tepolin'Andriamanitra ianareo ary ny fanahin'Andriamanitra no mitoetra ao anatinareo. Korintiana 1:13-12. Rehefa namorona anao Andriamanitra dia nataony tao anatin'ny famendrena izany. Napetraka Andriamanitra aminao mihitsy ny endriny, napetrany taminao ny safidy ary azo ambara dia ny hoe sarobidy eo an-tsen'Andriamanitra ianao. Rehefa lavo amin'ny fahotana ianao efa dia lasa sakana lehibe izany. Lasa tsy afaka anatratra izany tanjona izany intsony izy, satria inona tokoa moa ny ikambanan'ny fahazavana sy ny aizina na Andriamanitra sy ny fahotana na ny fahamasinana sy fahalotona. Mandraona izany dia tsarovy fa manana didy ianao, hitazona, hitahiry, hikojakoja izany mahatempoly ny tenanao eo anatren'Andriamanitra izany. Tsy hikambana, tsy hanao izay tsy mendrika, tsy hanao izay tsy mety mifanohitra amin'ny voninahitran'Andriamanitra. Izao mantsy rehefa niorina tao Jerosalema ny tempoly dia nanana programa Andriamanitra ny hoe ametraka ny fanevany amin'izany tempoly izany, ampafantatra ny manodidina ny voninahiny sy ny momba azy rehetra, ary natao ho vavolombelona eo amin'Andriamanitra sy ho manodidina izany, indrindra ny hoe manatrika ao Andriamanitra ho tandindony. Zavatra nitranga dia izao: rehefa nandeha ny fotoana dia nampiditra zavatra mifanohitra amin'izany ny Jiosy tamin'izay fotoana izay, satria nampiditra varotra, nampiditra fanakalozana ara-bola, hanika, tabataba, korontana, ary indrindra ny hoe fimenomenonana no nasetrin' izany varotra izany. Mivarotra mitady ny tombotsoa ambony, mitady tombony be miopampana, ny mpividy menomenona satria maty antoka na tsy takabidi ny zavatra atao ao anatin'ilay tempoly. Vokany dia ny hoe nanao fanadiovana Jesosy, nazerany ny latabatry ny mpivarotra, navoaka ny biby rehetra, nalefany izay rehetra nandoto sy nantabany tempoly. Tsy maintsy nanao izany Jesosy mba hamerenana ny fanatrehan'Andriamanitra ao anatin'izany faneva sy toerana ho fanatrehany izany. Izao sy ianao koa dia tempoly amin'izao fotoana izao. Manoloana izany dia tian'Andriamanitra ny hoe ajaintsika, kolokoloantsika, ary atao mihitsy aza izay mahamendrika itoeran'Andriamanitra amin'ny mahatempoly ny tenanao. Tsy hanara-po amin'izay tiantsika atao isika, tsy hanara-po amin'izay mahafa-po na izay mety araky ny eritreritrehanao. Tsarovy fa sarobidy ao ten'Andriamanitra ianao, ka tiany indrindra ny hoe hitazona. Voalohany dia ny hoe amin'ny mahatempoly hitoeran'ny fanahiny, amin'ny mahatempoly hitoeran'ny voninahiny, amin'ny mahatempoly maneho ny endrika maha izy azy. Eto izany dia tiany ianao ny hitandrina, tiany ianao ny kolokolo, tiany ianao ny ametraka amino izy ny maha izy azy rehetra amin'ny mahatempoly ny tenanao. Ara-pitondrateny, ara-tsaina, ara-batana, ary indrindrandrindra ny hoe famendrena ao anatin'izany rehetra izany. Tiany mantsy raha ianao nitaratra ny voninahiny, tiany mantsy raha anao ny aneho ny sitrapony, ary tiany ianao ho vavolombelona amin'ny fotoana rehetra. Dia hiaraka hivavaka isika ny amin'izany zava-dehibe tian'Andriamanitra ho ataony amintsika izany. Saotra Tompony amin'ity lesona androany, mba fantatra anay fa sarobidy ao anatrehanao izahay, mba fantatra fa ianao mihitsy no maniry toetra ao anatinay. Engane ho tempoly masonao izay tsirairay avy. Engane aneho ny voninahitra ao ny toetranay manontolo. Engane mba ho zava-misy izany hoe maneho ny zanakao aminay ianao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.